tsy ianao ilay mpanavotra tokoa dia tsy toy izao zahay. Isaoranay mandrakizay ny anaranao. Fotoa mitoro teny toy izao tompo no iandrasanay taridalana, fanazavana, fampahirezana, fanomezana toky avy aminao ilay Andriamanitray velona mandrakizay. Ko sokafo tompo ny sainay, halalao ny fonay, hitoero ny fanahinay, mba izanay mandraizany teninao zany. Fa ny fiteny rehetra nalaoko ny vavanao dia fanahy sy fiainana. Koa mitenena tompo fa mihaino anao, zahay mpanomponao, ny anao Jesosy Kristy. Amen. Dia ampitomboin'Andriamanitra aminareo anaka isan'ny fahasoavany sy ny fiadanany mba azontsika mandray izao hafatra nampitondray ny ahiny ray ho antsika amin'ity alahady faharoa amin'ny volana Jolay, alahady fahadimy amin'ny ririn'ny Trinité ity. Ny lohevitra efa voazara tamintsika nanomboka tamin'ny alahady lasa ribana tongavantsika tany an-tranon'ny tompo, niarana indray ny fanasan'ny tompo tamin'ny heriny dia ny hoe ambarao ny fahafahana ao amin'ny tompo. Ambarao ny fahafahana ao amin'ny tompo. Ary rehefa nangataka tamin'ny tompo ho amin'izay ambara ny tian'ity dia Luka 7 no naresy lahatra raisina ho toroteny ho antsika. Ny Luka 7 dia eo amin'ny 5:20 toy ny misy zavatra nitranga tao aloha tao dia nakany amin'ny jaona ny mpianany nanambara taminy izay zavatra hitany tany. Ino hitan'io? I Jesosy. Nahitany Jesosy manasitrana izy ao amin'ny 9 ka hatramin'ny 7:20 eo kely eo ahitantsika izany. Mahitany Jesosy mampahiratra mijamba izy. Taitra tamin'ireny reto mpianatra jaona reto tiako be ny fihetsiny. Tsy hoe teo izy dia nijanona teo dia navelany tany jaona. Fa lasa izy nivelona nakany amin'ny jaona. Lasa izy nanambana tamin'ny jaona. Olo mpampianatra io, olo jaona mpampianatra io. Tahaka izao sy tahaka izao sy tahaka izao no ataon'ilay lehilahy hitanay tao. Dia mazava be koa ny fihetsika jaona. Tsy hoe tezitra tamin'ny mpianany izy, tsy hoe velom-pialonana izany olona manao zavatra mangaga ao an-tanànao zany izy. Fa izy tsy ilay vao mahafantatra. Izy ilay mpialo lalana. Rehefa hamaky ny Isaia 7 sy 7 hamaky ny Luka 1 sy 7 ka hatrany 8 dia i Jaona ilay natao hialoha lalana an'ilay Mesia mandehana amboary ny lalan'i Jehova, atao mahitsy ny lalan-karehany. Dia i Jaona io mamboatra lalana ho an'i Jehova io. Ka tonga amin'ny vanim-potoana izao hatreny izao dia nitantarany mpianany hoe izao daholo nataon'ilay olona hitanay sy ny renay tao. Dia lasa niverina makany ny mpianany roa lahy. Rehefa maky ny filazantsara araka ny Jaona 1 isika, ny 2:30 sy ny 7:30 dia hifantatsika eo ireo mpianatra roa lahy, mpianatra Jaona reo. Any amin'ny Jaona 1:32-33 no ahitana an'izany hoe iza moa ireo roa lahy reo. Dia ny raha nakany amin'ny Jesosy izy roa lahy reo hanontany hoe ianao va ilay ho avy sa mbola hafa no andrasantsika? Jereo tsara zany Jaona io mampanontany ny mpianany io. Tana verona amin'ilay olona hitanareo sy renareo zany dia ila anontanio izy. Ianao va ilay ho avy sa mbola hafa no andrasantsika? Dia
izy teny tsy miova mihitsy nanontaniny izy ireo any Jesosy. Jaona mpanao batisa naniraka anay anontany anao hoe ianaova lay ho avy sa mbola hafa anao ndraisantsika. Satria i Jaona ilay mpiaino lalana zany te hafantatra marimarina hoe efa iove lay Mesia, efa iove lay efa nanirahana azy ny aloha lalana. Misy toe-tsaina fitondratena kristianina tsara ianarana avy amin'izany atao Jaona zany. Fiangonana andresana i Jesosy manana ny iraka nampanaovan'Andriamanitra azy ety amin'izao tontolo izao. I Jaona manana ny azy koa na ny raha tompo azy ety amin'izao tontolo izao. Rehefa mitranga zao toe-javatra zao tsy hoe velona tao am-pony Jaona ny aninana ny Jesosy hoe izako azy zany mba miseho azy mba mananao zany. Misy conflit de pouvoir. Tsy taitra tamin'izany Jaona hoe dia aninona sy aninona amin'izany olona manao zava-mahagaga hitany mpianana zany fa nasainina ny kamy amin'ny Jesosy reto mpianana reto amin'ny tady. Ary tiako hovakinao ny Jaona toko voalohany 9:7-7 rehefa mba mipetraka tsara anao fa tsy hijerentsika ankehitriny mba hitsitsiana fotoana kokoa amin'ny connexion sy ny fotoana tsy maintsy hiaretana kely. I Jaona efa nanontany olona ianao va no Kristy? Raha amin'ny androntsika zany reo dia be milaza zany zaho Kristy impiry ianao zay efa nandre amin'izany eny amin'ny tele eny rehetrarehetra eny milaza azy zany Kristy tsy menatra akory tsy matahotra n'Andriamanitra akory ilaza ilay fa izy ny Kristy. Fa i Jaona niara-belona tamin'i Jesosy ny rahina elo azy laza tamin'ny olona. Rehefa hovakinao i Jaona toko voalohany 9:7-7 io dia teny mihitsy Jaona manao hoe tsy izaho no Kristy, tsy izaho no Kristy fa izaho dia ny rahina ialoha lalana azy ihany. Fa zaho manao batisa anareo amin'ny rano i Jaona fa lay avy aoriako nefa efa teo alohako anao batisa anareo amin'ny fanahy masina. Tsy izaho no Kristy hoy Jaona. Ary mianatra avy amin'izany toe-panany Jaona zany maro amintsika. Inona tsy mipritra, inona tsy mitranga ao nivony fiangonanao amin'izany conflit de pouvoir zany. Ny sasany te ho zao, sasany te hanao an'izao, sasany te haninana andranona, inona tsy mitranga ho ianao ao am-piangonanao zany avy amin'izany conflit de pouvoir. Tsy mahafantatra inona ny tsy mitompo anao na tsina ho inona ianao eo anivony fiangonana. Ho mpitandrina ve? Ataoviny andraikitra ao mampitandrina anao. Ho mpiandry ve? Ataoviny andraikitra ao mampiandry anao. Ho dekona ve? Ataoviny andraikitra ao mahdekona anao. Ho piraom-piangonana ve? Ataoviny andraikitra ao mampiraom-piangonana anao. Tekoka telo zay andraikitra ny tsy mitompo anao fantaro zany. Antanio any tompo anao inona ary tompo tiana antsoinao ty. Zany nany Jaona ny raha ny mpianatry tanantanio izy ve lay ho avy sa mbola hafa anondrasantsika. Dia tamin'izany fotoana izany hoe misoratra masina i Jesosy ireo tantara io hoe ary tamin'izany mora izany Jesosy namasitrana olona maro tamin'ny rofy sy ny aretiny sy ny fanahy ratsy sady nampahiratra jamba maro. Eo ampahatongavany mpianatra Jaona tonga eo dia anontany azy samy hitany mpianatra. Tena maly Jesosy rehefa avy nanontany ireny mpianatra Jaona reto. Hitantsika amin'ny 2:20-7 tena maly Jesosy ka nanao taminy hoe mandehany ianareo ambarao amin'ny Jaona zao hitanareo sy renareo zao mahiratra ny jamba afaka ny mandringa diovina ny boka malady ny marenina atsangana ny maty ary malahelo dia hitoriana ny firazantsara. Zany famantarana efa fantatry Jaona raha ho avy ilay Mesia, raha ho avy ilay nialoavako lalana dia hanao an'izao ka hanao an'izao ka hanao an'izao izy. Fantatry Jaona zany efa
lazaina tamin'izao zany tena saina nambarany retim-pianatry zaona reto tany aminy rehefa avy nanontany an' Jesosy dia mba lazao amin'izay naniraka anareo zao hitanareo sy renareo zao tsy mamorona fa zay hitanareo sy renareo zao eo sika miara-mianatra tsara fa amin'ny androntsika zao tena zahiran-tsaina ianao n'izay hitanao sy renao mahita zavatra mahagaga vavo zany misy zany hoe olona intelo mitsangana amin'ny maty dia iny ianao dia roboka manaraka sy ohatrany hoe dia tena tia tokoa zany hoe ny ran'Andriamanitra hoe teny zao tontolo zao misy mitantara aminao mihitsy hoe za efa tany an-danitra niresaka mivantana tamin'i Jesosy wow dia iny ianao roboka efa resaka tamin'i Jesosy izy za tonga tena mba tianao azy zany dia iny ianao dia anaraka tandreo maky ny Luka toko faha 1:20 ianareo anomokany amin'ny 7:70 any dia hoe Jesosy hoe ho avy ny andro hisy anambara hoe zaho ny Kristy aza manaraka azy hoy Jesosy dia iverina mantatra ny zavatra hitranga-nareo any amin'ny Apokalipsy 2:17 any fa ny maso rehetra na dia masony le nanombo azy tamin'ny asa hijanina azy dia ahita azy eny amin'ny ranolanitra fa tsy zavatra miapokafina hoe atsiaga hitaosy atsiananatsy izy no mitranga zany atao hoe Kristy zany ho ahita ny olona rehetra eny amin'ny ranolanitra eny zany Jesosy zany rehefa ho avy mitandremy ianareo hoy Jesosy dia mianatra sady miaro tena miaro ny fontsika sika mba tsy ho roboka amin'izany zava-diso rehetra zany fa tsy naniraka Jesosy be dia be taty amin'izao tontolo zao Andriamanitra tsy naniraka Mesia be dia be taty amin'izao tontolo zao Andriamanitra tsy naniraka Kristy be dia be taty amin'izao tontolo zao Andriamanitra tokana no ny ray avy amin'ny Nazareta nateraka ny Virjiny maty teo amin'ny fijaliana tamin'ny tantaran'ny firenena sy ny tantaran'ny fiangonana eran'izao tontolo zao nitsangana tamin'ny maty taoriana zany nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana zany ary niseho 700 alina tamin'ny mpianatra dia nagalina ny an-danitra tantaran'ny filaza-tsara zany averiko aminao zany iny Jesosy iny dia mbola hiverina indray hoy ny anjely ny teny tamin'ny mpianana fa izany tahaka nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra no ahitanareo azy niverina indray ko aza manaiko fitarina ianareo arovo ny finoanao ary ndraiky teo miaro ny finoanao manoloana toy zavatra hita sy rehetrarehetra io fa iny Jesosy tsy hamitaka anao amin'ny zava-diso mety mitranga tokoa aty amin'izao tontolo toy zany ary rehefa avy nandreny teny mpianany Jaona naniraka n'ireo mpianany renakany amin'ny Jesosy dia nasainy namitady ary nivaliany Jesosy tsisy fireharehana tsisy fandraikitana hoe hampialina ny Jaona fa filazana ny marina ny tranga rehetra nataon'i Jesosy teo mason'ny olona io 2:20 mandeha mandehana ianareo ambarao amin'ny Jaona zao hitanareo sy renareo zao mahiratra ny jamba afaka ny mandringa diovina ny boka malady ny marena atsangana ny maty ary malahelo dia hitoriana ny filazantsara dia afaka lay fifaninanana ratsy mpamonjy mpanompon'Andriamanitra tiako sokafanao mihitsy ty baiboly ty Timoty 2:2 tiako sokafanao io anaka mba ahafahanao miaro zany fiangonan'Andriamanitra zany amin'ny fiarantsika manompo ny tontolo Timoty 2:2 ny 4:4 tiako vakitsika mihitsy io mba tsy hatondranao samatry ho latsaka any amin'ny fandriky ny devoly Timoty 2:4 fa tiako miadana mazava ahafahanao miaro tena tsy ho latsaka amin'izany amin'ny anaran'i Jesosy totsika ary tsy mety
raha miady ny mpanompony tompo. Fa ho malemy fanahy amin'ny olona rehetra, mahay mampianatra, mahalefitra, mananatra ny mpanohitra amin'ny famoram-panahy. Angamba Andriamanitra anome azy fibebahana hahalalany tsara ny marina ka hody ny sainy ho afaka mifandriky ny devoly izay nanao azy ho sambobelona hanao ny sitrapony. Fa tsy mety raha miady ny mpanompony tompo. Raha lasana bavisany na tsy ny tompo amin'izay andraikitra mampanompona manandefetsika tsirairay avy isika. Ary avy tany amin'izay nanagejany devoly nanaovantsika ho sambobelona tantsika nafany tompo avy tany. Zany hoe ambarofana ny fahafana ao amin'ny tompo. Efa nafany tompo avy tany amin'izay nisy atsika tsirairay isika dia meny andraikitra nantsiny tamin'ny andraikitra maro samihafa. Ny voatonona fotsiny ireo misy hitanao maso amin'ny fiangonan'ireo mpitandriny, mpiandry, dekône, inny. Fa misy zara fanompona izay izy Andriamanitra mihitsy nanondro anao tia andraikitra ao ty amin'ny fampandrosoana ny fiangonana tianao andraikitra ao, tsy voatery ao anaty rafitra avy hatrany zany, fa omeny tompo famerim-pahasoavana ianao entinao manompon'Andriamanitra dia manompo araka zany fanahy ny antsy tomponao zany, tsy mifanina-dratsy. Zay tena zay tary aloha hoe conflit de pouvoir. Tsy voatarika zany mihitsy zao nanaiky izy, tsy izao no Kristy. Hoy izao satria izy tena ny tena mahafantatra fa tsy izy akory zany Kristy zany. Tenao zany amin'izay andraikitrao, amin'izay fanompona zany manandrify anao, ataovy arak'izay ny tsy ny tompo anao io. Fa tsy mety raha miady ny mpanompony tompo. Fa olona mahalefitra, olona malemy fanahy, olona miresaka tsara, olona mifanakalo hevitra, olona miara-mitravaka. Ahoana no atao fampandrosoana ny fiangonana raha misy maniry ny zava-panahy ny apôstôly Paoly any amin'ny Korintiana voalohany toko 7:10-12 any dia miampandroso ny fiangonana ny tadiavo indrindra. Fa aza mifanditra, aza mifampialina, aza mifandringa anao nivon'ny fiangonanao. Raha manana ny fahendren'Andriamanitra ianao, ainao no manavaka hoe ity ary vofetra teto zany andraikitro zany dia ataoko io ho fanompoko an'Andriamanitra. Ity manompoka eto dia andramony zany satria izy koa nantsoin'Andriamanitra ho amin'izany, dia ainao mamaritra sy manaiky izay antsy ny tompo anao. Zany midikeny nandraisako ilay 5:7 io. Mavesa danja be io 5:7 amin'iko toko fafitony vakitsika hoe fa sambatra izay tsy ho tafitoina noho ny amiko. Tafitoina noho ny amin' Jesoa. Mboary kely ny fahaizanao teny malagasy amin'izany hoe tafitoina. Manina zany hoe tafitoina? Eny am-padiamana eny dia nitaraboko, misy nanaminy, misy nanafitoina azy. Eny am-panarana ny tompo e dia tompoka ry. Fa sambatra izay tsy olona tsy mba ho tafitoina no miamiko i Jesoa. Io andraikitra fanompona ny tsy ny tompo antsika io. Ilay namafany Jesoa antsika vidiny tamin'ny rany mba hahafahantsika manompo azy io. Atao araka izay fatampinoana, atao araka izay fitantanana sy fanendren'Andriamanitra antsika amin'ny andraikitra manandrify antsika tsirairay avy. Ary tiako ery nilazany apôstôly Paoly azy amin'ny Galatiana toko 5:13 teo hoe fa efa nantsoina ho amin'ny fahafahana ianareo rahalahy, kanefa oka tsy ho entinareo anaraka ny nofo zany fahafahana zany, fa mifampanompo amin'ny fitiavana. Mifampanompo amin'ny fitiavana. Ny olona afaka dia olona manana ny fanahy Kristy, sainy Kristy, mifampanompo. Zaho manompo anao, ianao manompo ahy. Mifampanompo. Fa tsy olona mitehosa teo patron dolo rehetrano io. Iza zany mpanompo sisiny fa patron dolo rehetrano. Ndao isaina zany hoe firy zany mpiankaram-bavaka ao am-piangonana dia hoe patron dolo rehetrarehetra. Iza zany sisany mpanompo. Nefa ianao amin'ny tompo
ho mpanompony ary ny fiteny grika anankanana io raha tika ny fiteny malagasy madio andevony Kristy ianao. Doulos teo ny teny grika andevony Kristy ianao. Fa aza maika ho patron zany, aza ho maika ho lehibe zany, aza ho maika ho ambony hafa zany. Eo amaky sy mianatra ny toe-panany Kristy ianao. Ao Filipianina toko faharoa manomboka amin'ny andininy fahadimy. Aoka ao aminareo zao saina izao dia vakio fa fantatrao loatra zany toe-panany Jesosy Kristy tsika zany. Dia zany fahafahana ambaratsika sy fampitaizantsika izany no ifampandresena lahatra hoe azalahy andro mifanditra ny rahalahy. Azalahy andro mifandrangotra lava eo. Azalahy andro mifanina ny ratsy eo ivony fiangonanao. Fa dia tena ho mpanompon'ny Kristy mba ahafahantsika manome voninahitra ny tompontsika amin'izay fanomezam-pahasoavana nomeny antsika tsirairay, amin'izay fanomezam-pahasoavana nozaray ny tamin'ny fanahy ny masina ho an'ny tsirairay hoentina manompo azy ampandrosoany ny fiangonany. Dia mandroso io fiangonana io, mahita fiadanana io vahoakan'Andriamanitra io, mahita fandrosoana finoana ny olona tsirairay, mahita an'i Kristy velona ao anatiny ao ny tsirairay. Fa tsy olona sanatria ho tonga ao am-piangonanao dia hifandrikana, tsy sanatria ho tonga ao am-piangonanao dia olona ifampiarana mifanondromolotra fanilikinika, fa olona velona finoana sy fankatoavana amin'ilay Mesia ny ekenjaona mpanao batisa. Fa tsy zaho ny Kristy fa izy. Sahanao sy mety aminao ve zany? Tsy ianao fa izy no irahan'Andriamanitra mity andraikitra ty. Dia mahery zanaka fa toe-panahy tena ilay fiangonana zany ao anatin'ny vanim-potoana misy antsika ankehitriny, hiatrehana izay toe-javatra mitranga rehetra, fa manana ny fanahy ny fietrena tahaka izany no afaka misandatra fa izay manetry tena no asandatra Andriamanitra. Ary rehefa asandatra Andriamanitra izany ianao dia arovany irahiny omeny andraikitra ho fampandrosoan'ny fiangonany ho voninahitry ny anarany. Tao hivavatrika. Tompo Andriamanitra, eo misaotra anao no niteninao nomenao anay tamin'ity anio ity. Taonanay hanetry tena ny laon'ny namanay. Taonanay hiatrika izay zara famponany antsona ao anay tsirairay. Taonanay hanandratra ny hafa amin'izay niantsona ho azy. Ahefaniko izany fampony izany. Misaotra anao izay Tompo, nampianarinao nomenao toe-tsaina toe-panahy tahaka ny Jaona mpanao batisa. Tsy zaho no Kristy fa ilay ho avy ao aoriako nefa tonga teo alohako. Izy nanao batisa anareo amin'ny fanahy masina. Izy no Kristy. Tompona eo ampianaranay izany toe-panahy manetry tena ny Jaona izany, ahafahanay mifampanompo amin'ny fanarahanay anao ho voninahitry ny anaranao ireny. Tereny mandrakizay ny anaranao Jesosy Kristy tomponay. Amen. Mahery tompoko dia ho tain'Andriamanitra izay zara fanompona iantsona antsika avy sika rehetra samy mivavaka any an-tokantrano any mba hisokatra indray ny fiangonana. Zay samy mivavaka mba tsy hitako ny soratra